Vao afa tanteraka kosa indrena ny hevitra mikasika indrindra ny fisian'ny fakana-kery teratany Karana izay nahazo voahana tokoa tao anatin'ny 5 volana voalohany taona 2024 mahasovoan'ny Inde vaovao vola Ravoavy sy Laza Morgane ary nitatitra izay vaovao izay. Miantso ny mpitondra malagasy indrindra ny mpitandro ny filaminana mba handray fepetra matotra iadina amin'ny fakana-kery ny teratany Karana ny mahasovo vaovao ny Inde miasa sy monina eto amintsika. Nosoritany fa mpandrarara teo Karena no akamaroan'ireo Karana nisy nakakeriny. Mampihemotra ary misy fetraikany amin'ny fampiasam-bola indiana araka ny fanazavana nentiny ny tsy fisiany ny fandriampahalemana. Palahelo izy ny fisian'ny kidnapping ny fakana-kery maromaro teto Madagasikara hatramin'izay ary anisan'ny victime foana ireo teratany Karana. Anisan'ny efa nangataka tamin'ny manam-pahefana moa zany indrindra ireo mpitandro filaminana zany ny ambasady hoe mba anisan'ny mba iarovana ny ainy ireo teratany Karana ireo ireo moa indrindra ny akabeazan'ireo dia anisan'ny mpandraraha eto Madagasikara ary izay indrindra ny etsona ny mpitandro filaminana malagasy ireo manam-pahefana zany mba handray fepetra mba matomatotra kokoa mba enjana kokoa mba iarovana ireo teratany indiana mona eto Madagasikara. Fanamafisana ny fifandraisana eo amin'ny Inde sy Madagasikara no lahara-pahamehana ho an'ny mahasovo vaovaon'ny Inde. Ho an'ny Inde dia firenena manan-danja aty Afrika i Madagasikara noho ny firenena roa-tonta manana tantara iraisana. Betsaka hoy izy ny traikefa tian'ny Inde zarainy ho fanampina ny Madagasikara. Efa tsara ny fifandraisana nisy teo amin'ny Inde sy Madagasikara hatramin'izay ary mbola ao mafisana izay fifandraisana eo amin'ny Inde sy Madagasikara izay ary anisan'ny lahara-pahamehana eo amin'izao andraisan'ny toerana maha-ambasadera izao ny fanamafisana izay fifandraisana eo amin'ny fanamafisana sy fanatsarana izay fifandraisana eo amin'ny Inde sy Madagasikara izay eo amin'ny sehatra maro samihafa izay afaka hifandraisana izay afaka hiarahana miasa. Nisongadina ireo nandritra ny fihaonana teo amin'ny ambasador indiana Subira Dutta ny herinandro lasa teo teny amin'ny trano fonena ny teny Analamahitsy.